Mbola ho amintsika rehetra ny havana ny fahasoavana sy ny famindrampo ataon'Andriamanitra ilay mifanianja antsika ho amin'ny fanompona. Tantara faharoa fahatelo ambin'ny folo efa novakiana tamintsika teo ny andimy fahavalo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny fanahy tokony mbola hampianatra antsika indray ary toko antsika amin'ny finoana hiavaozantsika amin'ny fanompona. Avaozy ny fanompon'ny fiangonana, henoy ny tenin'ny mpaminany. Havaozy ny fanompon'ny fiangonana, henoy ny tenin'ny mpaminany. Rehefa mitady aniasa mpanjaka azaria mpaminany atao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo dia nahita ka miteny taminy araka ny faminaniana ny afatra nampitondran'Andriamanitra. Ambary eo amin'ny andimy fahavalo fa rehefa reniasa ny tenin'ny mpaminany dia misy zavatra anankitelo mazava tsara izay nataony ho fankatoavana ny teny izay reny. Ny sory ny sampy, natsangany ny altara ary nangoniny sy fanatona ny vahoaka. Ny andimy fahavalo sy ny fahasivy. Ny anarany to raha reny azy zany teny izany sy ny faminaniana obeda-paminany dia niezaka izy ka nanaisitra ny sampy fahavetaventana tamin'ny tanin'ny Joda dia njaliana rehetra ary tamin'ny tanana izay azony tany amin'ny tany avoanan'ny Efraima. Nanavao ny alitaran'i Jehova izay teo alohan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehova izy. Novoriany ny Joda sy ny Benjamina rehetra ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy Manase ary Simeona. Avaozy ny fanompon'ny fiangonana, henoy ny tenin'ny mpaminany. Ny mpaminany havana dia ireo mpilaza ny afatr'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha ny faminanian'izy ireny dia tantaraina antsoratra ao amin'ny boky ny tantara. Izay moa ilay soratana boky eo amin'ny Baiboly. Ao amin'ny boky ny tantara ny faminanian'ireo mpaminany dia tantaraina antsoratra. Izay hita eto amin'izao tantara faharoa izao, faminaniana afatra nentin'ny Azaria. Fa ao amin'ny testamenta taloha koa dia misy faminaniana izay tanterina antsoratra ka mitondra ny anaran'ny mpaminany ny boky mirakitra ny faminaniana nentiny. Ry Isaia, Jeremia, ry Abakoka, ry Jonia. Faminaniana nentiny raketina antsoratra. Fa ho an'ny Azaria eto tsy misy hoe boky ny Azaria mpaminany, fa ilay afatra nentiny Azaria mpaminany no tantaraina antsoratra. Izao ilazay ataovy maty izay mbola mafoy ny tompo, manompo sampy raha voanandry izany ny asa idia no ravainy ny sampy, ny soriny ny sampy fahavetaventana. Ny aino ny tenin'ny mpaminany hiasa mpanjaka, ny voalohany nanaisitra ny sampy izy. Raha ny soratra masina hoe niezaka izy ka nanaisitra ny sampy. Filazana hoe niezaka dia tena finiavana ombany hery ary tsy hery tenany fa tena hery sy fanampiana avy amin'Andriamanitra.
fiangonana manavao ny fanompony dia fiangonana mandresy mankatoa ny afatr'Andriamanitra. Miezaka nanaisitra ny sampy hiasa. Ny sampy ry avy dia nitaona ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izany tamin'ny fanadinoana an'Andriamanitra, tamin'ny fianana tamin'Andriamanitra, nahatonga azy tsy tady an'Andriamanitra intsony. Izay ilay afatra eo amin'ny 5 hatramin'ny 7. Izany ny sampy tonga nanadino an'Andriamanitra ny olona, tsy mitady an'Andriamanitra intsony ny olona. Mbola misy sampy very ny fiarahamonina manodidina antsika eny. Na hoe ho tanisaina eo amin'ny andavanandro, mampanadino an'Andriamanitra ny asa mandrahana ny olona ka vao tonga eo amin'ny toeram-piasana izy dia taverany am-piangonana any Andriamanitra. Aleo no avakolikoly, aleo no angaladanja kely raha mpivarotra. Tsy mitady an'Andriamanitra fa mitady izay mahasosony tena. Sampy zany, tonga sampy ny toeram-piasana mampanadino an'Andriamanitra, tsy hitady an'Andriamanitra intsony. Tonga indray ny faraparan'ny herinandro manomboka azy mahariva, mamirapiratra ny jiro eny amin'ny toeram-pilanona ny samihafa. Karaoke, lalambe migodana, feno hely sy ny lasin'ny fisotroana, tsisy henatra intsony fa rehare azy. Manangana Baiboly indray zao no mamenatra, afempenina amin'ny finday ny Baiboly ka tsy fantatry io ilay ndeha hivavy. Fa ny manangana tavoahangy dia rehare. Sampy rendriavana anadonontsika an'Andriamanitra ary ametrahantsika ao ambony ny fahefana ireny toeram-pilanonana mampanadino an'Andriamanitra, tsy mampitady anao an'Andriamanitra fa mampitady fahafinaretana. Ny fijoroan'ireo toeram-pandraisam-bahiny sy fisakafoana be dia be izay izoran'ny olona amin'ny endrim-piainana, mamofady azy. Toeram-pandraisam-bahiny raitra, toerana fandalovana kely ora vitsivitsy, faran'izay madinika, mitory fampotsana maniry eny amin'ny fiarahamonina. Ilay teny Paoly tany antena hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatry. Tsy fantatry ny olona fa efa voagejy izy mametraka an'Andriamanitra ao aorianany ireny zava-mamatotra azy ireny. Tonga manam-pahefanana sy iankinany loha izay mamatotra azy. Giavana malala, eno ny teny mpaminany, raha te hiavao ny fanompona isika fiangonana, esory ny sampy. Ho an'ny asa dia mampiaiky ny fahasahiana, fa hatramin'ny reniny aza dia naentsy tsy ho andriam-bavy satria mbola nanompo ny asera ihany. Izay ilay 5:4. Anana fahasahiana ve ianao hiteny mafy ny ao an-tranonao? Nao re esorina amin'izay ny sampy, ampy izay ndao hiavao ny fanomponsika fa tsy mety ty sady makany fiangonana, makany toeran-kafity. Fiangonana ny avao ny fanompona, hialao ny sampy, esory ny sampy. Fiangonana ny avao ny fanompona, miaino ny teny mpaminany, manorina alitary, manorina alitary. Nanavao ny alitaran'i Jehovah izay teo manoloan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehovah izy. Tsy hoe ny esoriny fotsiny sampy fa navaoziny ny alitary. Ny alitary ry havana dia
fandosiran'ny olombelona taminy ao amin'ny bokyny Eksôdôsy toko faharaiky amby roapolo ny altara dia natao andosiran'ny olombelona hidodoton'ny olombelona angatahany fahamarinana amin'Andriamanitra. Avy nanao nataony tany izy dia manatona sy nitady an'Andriamanitra ilay marina midododo mba hianka ao amin'Andriamanitra. Fanoratena navaoziny koa zany ny fanoratena ny fanjakana. Navaozy ny fanoratena ny fanjakana. Izy fanjaka mihitsy nanavao ny altara. Ny altara koa ho an'ny Noa rehefa vita mitondra drano dia nanangana altara izy ho fisaoran'Andriamanitra sy fanoratena ihany. Fahaiza mankasitraka an'Andriamanitra ny fisian'ny altara, nanavao ny fisaoran'Andriamanitra koa zany ny fanjakana azy. Vita ny fialana tamin'ny samy, fanesorana ny samy, navaoziny ny fanoratena, ny tady fahamarinana tao amin'Andriamanitra izy, misaotra an'Andriamanitra izy. Fa ny altara koa dia fiainana miraikitra amin'ny fivavahana. Tena hoe hivavaka amin'izay izahay. Ho fiainanay ny fivavahana, izay ilay petera voalohany teo. Mahonona tena amin'ny fivavahana. Fa ny altara koa faefatra dia filazana hoe Andriamanitra no faneva. Mitarika Andriamanitra no faneva fandresena. Ireo raha fitinina ny hevitry ny altara. Fandosiran'ny olombelona hitadiavana fahamarinana, fisaorana ny amin'ny famonjen'Andriamanitra sy fanoratena, firosoana amin'ny fiainam-bavaka, ary fanekena hoe Andriamanitra no mitarika, Andriamanitra no mampandrisy. Diavana malala rehetra amin'ny tompo efa teto amin'ny altara veniny tamin'ny batisa. Efa vita n'izany ve ianao na ny zanakao? Rahampola tsy tamin'izany avaoziny fanompona. Efa teto ve ianao nanao ny faneken'ny mpandray? Aza mijanona fotsiny eny, avaoziny fanompona, manora tena, manorena altara. Efa teto ve ianao ka nanamarika ny fiainanao tamin'izany atao hoe vavaka, havaozany fanompona, mahonona tena ny fivavahana. Efa teto ve ianao nanaiky fa Andriamanitra no mpitarika anao eo aloha, fanevanao, Andriamanitra no fandresenao. Izany ny altara ihany. Mety hoe altara efa tany amin'ny fahadimy amin'ny dimampolo amin'izany taona zao altara zao, gorodona mety no avaozina, lamba latabatra mety niovaova satria mety rovitra. Fa ny heviny dia izao, azo avaozina isan'andro ny altara. Rehefa nanesitra ny sampy tao anatinao sy ny fombafomba fiainanao ianao teo amin'ny fombafomba fiainanao, dia mahaiza miazakazaka sy midodododo, mitady fahamarinana ao amin'Andriamanitra, manavao fanoratena, miraikitra amin'ny tompo amin'ny fivavahana, ary manambara hoe ny tompo no mpitarika anao, ny tompo no fandresena ho anao. Izany no fiangonana afaka hiavao amin'ny fanompona. Fa ny fahatelo ry havana, ny fiangonana miavao amin'ny fanompona dia fiangonana mifanantona. Novoriany ny Joda, Benjamina rehetra, ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona. Voatonontonony eo karazana folo: Joda, Benjamina, ny vahiny, ny Efraima, Manase, Simeona. Samy manana ny maizy azy ireo. Dia ngeo tany sainy Joda dia ilay firenena niorina tamin'ny faneken'Andriamanitra hoe ny taranak'i Davida no manjaka aminy. Tafiditra dia amin'ny
Jesosy Kristy taranaky Davidy zany. Zay ilay fireneny Joda olona tena tavatoetra ny olona tamin'ny fanekena nataon'Andriamanitra. Taranaky Davida ihany manjaka aminay. Ny tavaratra moa dia ny Israely. Benjamina dia ilay zanaky Jakoba tamin'ny Rahely, Rahay reny tamin'ny Josepha. Rehefa nitsodrano ny zanany Jakoba dia voatonona tao Benjamina fa masika sy tia ady ao amin'ny Genesis 7:7-7. Joda ny olona tamin'ny faneken'Andriamanitra. Benjamina ilay ambodi mamiravira masika sy tia ady, izany no ampifanatony. Fa iza koa Manase dia zafin'ny Jakoba tamin'ny Josefa zany hoe fa tia mitaranaka. Faharoa amin'ny Jakoba Sarahitapo Efraim dia zafin'ny Jakoba tamin'ny Josefa koa. Simeona dia zanakala faharoan'ny Jakoba tamin'ny Lea kosa indray. Zany karazana vokatry ny fifandrafiana izany no natambatry asa. Fiainam-pianakaviana korotan-droka mifangaroary ianona zanaky ianona tamin'ny ianona. Ray reny fa tsy rairay fa tsy ray reny zao le asy Rahely reny samihafa samy Jakoba. Fa nampiomboniny zany. Rehefa nanolo-tena ny olona navozana ny antara dia nivoriny izy ireo, nampiomboniny izy ireo, ny malemy paiky natambatra ny tiady sy ny mpisetrasetra. Ireo heverina fa zanaky ny mpirafy nampiomboniny. Izany mihitsy fiavana ny asan'ity Andriamanitra ivavahantsika ity. Raha tokana ny Andriamanitra ivavahantsika tsy misy saratsara na lany ny ady zany. Fiangonana iavao amin'ny fanompona, manaisitra ny saina, manavao fanoratena ary manaiky ifanato. Tsy sarisary apetrapetraka ihany na azoazo antona mirindrina ny azo fijaliana, fa raha mibanjina ny marina isika dia io lay mampiombo, io lay mampiavana. Fiangonana miavao ny fanompona, miavao amin'ny fifanantonana sy ny fifandraisana. Ry havana manara rehetra amin'ny tompony, karazan'olona maro isika ny tonga miara-ny vavaka, toe-po, toe-tsaina, fahatambatry ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana. Karazana fiarahamonina, karazana fanompona atao amin'ny fiangonana, fa ireny dia mampiombona antsika ao amin'Andriamanitra tokana. Avao sy ny fanompona, ny fanatona riana. Ireto telo reto ary mankany toetra tsara afatr'Andriamanitra amintsika kaheliny. Esory ny sampy. Io moa dia hoe ataovy maty na lahy na vavy na kely na lehibe rehefa tsy mety, manatona an'Andriamanitra. Ndrao maty tokoa ianao. Ny faharoa, manavaoza fanoratena, avaozy ny altara. Ary ny fahatelo, ny fanatona, ny avana. Raha te hiavao maro isika, eloy ny tenin'ny mpaminady. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.